izy ny olona responsable. Io efa fatapatatra avao io zany fa tomody tsy fantatra zany. Dia ry zareo amin'ny ministère ny tena tokony. Misy pression maromaro ny ao anatin'io ao. Na iny izy avy nandala ambony samy dia responsable ny capitaine. Misy plaque vert mitondra tortue. Karazana réseau matanjaka be zany io anatin'io ao zany. Dia jereo zay entana hoentiny. On sait jamais. Parlementaire ohatran'izareny tsy tokony misy an'iny kokary zany raha tsy mitondra an'ilay olona. Tsy olona ambany hoa no hanao ny zavatra io e. Tena ohatrany tsy priorité amin'ny fanjakana zany ny tena hamongotra n'io trafikina io sokatra io zany. Ny fanjakana tsy manampy ny TSA fa ny bailleur ireo no manampy ny TSA. Eto Madagasikara ny resaka politique ny tena valeur menao pas le parc. Rehefa miteny izy tsy fantatra ilay olona tsy maintsy manaraka an'iny izy iray. Dia helo ny lalàna foana na mivarotra na mihinana na maka ny zavatra io. Sivy ireo karazana sokatra misy eto Madagasikara. Ny dimy amin'ireo dia tsy hita raha tsy eto amintsika ihany. Ny Astrocheilus inifora na ny tortue à soc dia any amin'ny faritra avaratra indrindra amin'ny baie de Bali no ahitana azy. Ny Astrocheilus radiata fantatra amin'ny hoe sokatra radié na sokatra étoilé na radiata kosa dia any amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefana irery any no ahitana azy. Tamin'ny taona 1790 dia niisa 12 tapitrisa ny sokatra radié. Ny enina tapitrisa izany ny 13 araka ny andotanisa nomeny ny WWF. Amin'izao fotoana dia sokatra iray isaky ny hektara sisa no misy raha ny nambarany ny avy eo amin'ny direct atsimo andrefana. Ity famplazana teto amin'ny Facebook ity no nahasarika anay. Avy hatrany dia niditra ny sera tamin'ilay rano filazana izahay. Rehefa nandeha ny fifampiresahana dia raikitra fa toerana iray tsy nanalavitra ny morontsiraka eto Toliara no ifanaovana ny fotoana. Ity karazany ity no antsoina hoe Pixis. 5,000 ariary ka hatramin'ny 2,000 ariary no ivarotana azy. 3,000 ariary kosa no akan'ireo mpanangona azy ny sokatra radiata eny fotony. Amidy 2,000 ariary ka hatramin'ny 2,000 ariary izany. Manomboka 5,000 ariary kosa no anangonana ireo sokatra angonoka eny fotony. Amidy 3 hetsy hatramin'ny 4,000 ariary ny sokatra angonoka lehibe na angonoka adulte. Raha 7 hetsy kosa ny angonoka juvénile. Raha ny fantatra dia betsaka ny tinady amin'ny sokatra angonoka any ivelany any, indrindra fa ireo firenena aziatika, satria misy mino izy ireo fa mahasitrana ny karapasin'ireo angonoka ireo. Lafo dia lafo ny angonoka juvénile noho izy ireo mora atao anaty valizy ny fanazavana. Ireo aziatika sy européanina no tena mandray ireo sokatra angonoka sy radié. Hatramin'ny 700 euro na 4 hetsy 3 tapitrisa ariary no ividianana ny sokatra iray any ivelany any hoy ny ankom-baovao. Eto Madagasikara indray dia efa tsy miafina intsony ny serana sokatra na dia voarara sy mahavoasazy azy izany. Amidy eraky n'ireo tambazotra toy ny Facebook ireo sokatra ireo. Tahaka ny etam-barotra tsy misy sandana. Amin'ny fetin'ny Noely, ny fetin'ny farantaona, ny fetin'ny Paka no tena miroborobo ny fitadiavana sokatra hohanina. Mitady spesial izay no fomba fifampiresahana rehefa te hiloka sokatra amin'ireo hotely any amin'ny faritra atsimo, isan'izany ny ao Toliara sy ny ao Atsimbe. Raha ny fantatra dia somary niato kely tato ato ny fihinanana spesial ao Toliara ao, vokatry ny fanentanana maro lafy misy. Ny angom-baovao anefa no nahalalana fa fady sokatra ny any atsimo, saingy tsy mahasakana ny mponina sasany, tsy aka sy tsy hivarotra izany noho ny fahantrana misy. Taloha zany na mitsapany io zany tena tsy ataon'izy ireo hoe satria mipipizan'ilay sokatra izy dia mety tsy ho mety aminy. Fa nefa hoe lasa vola be ilay izy amin'izao dia hitantsika ny aty atsimo fa sahirana amin'ny resaky fivelomana, resaka ohatran'io dia farany miditra maka fotsiny izy no maka azy anaty ala agny zany izy dia mifidy mamarotra azy. Misy ny paikady napetraka ny fitondram-panjakana iarovana ny sokatra eto Madagasikara ary ny eo anivon'ny ministera ny fitsarana dia nanome baiko ny ampiarana ny tolérance zéro ho an'ireo tratra manao io trafika io. Tsy mahasakana firoborobon'ny fihinanana, ny fivarotana ary ny trafikana sokatra nefa izany. Mizara anankiroa ny tanjony mpanao trafika amin'ity resaka sokatra ity. Ny anankiray dia miexploiter ny Astrocheilus radiata juvénile, ny anankiray dia ny adulte, ny subadulte. Dia tsara hazava zany fa ny juvénile dia destination pour l'exportation. Zay dia fa mazava mipetraka tsara manko zay. Fa ny adulte subadulte dia consommation interne. Regny zany vitsy hoe ho tonga any à l'extérieur ihany.
dia tsara hazava zay fa 75% 80% nefa dia ireo exploitation na sokatra juvénile fa ny 20% ny subadulte adulte. Raha ny fantatra dia efa samiditra any anatin'ny parc national tsy manam-pesotra ireo mpanao trafika ary manafika any anaty atialana ny noyau dur mihitsy. Le trafic na tortue ato anatin'ny plateau mafaly dia nivadika ho parc tsy manam-peso any amin'ny alalan'ny extension tamin'ny 2006 any. Dia azo lazaina mizara roa. Ao amin'ny littoral dia mody hafa. Dia aty amin'ny plateau dia mody hafa. Misy le filan'ireo lantiliara dia hinana viando de tortue. Dia reny no mantray an'le lehibe. Ho an'le tortue vaventy dia natokana ho an'le olo manao consommateur. Ny tortue madinika dia mazana fa ireny vahiny, ok? Chinois reny no mandray an'io anculiara. Efa azo lazaina ho tena tambazotra matanjaka ireo mpanao trafikana sokatra ary sarotra ny miady aminy. Misy an'le commune anankitelo ato Fotadrevo, Somanonga dia Lazarivo. Ireo commune anankitelo ireo izay foana zany hoe olona avy ao no mandeha maka an'io sokatra eo arika dia mitondra an'io dia reo avao koa misakafo azy. Zay à 240 km miala ny limitin'ny parc. No mandeha zareo maka sokatra any anatin'ny parc. Zany hoe zany 4 jours 5 nuits zareo tonga any anatin'ny parc. Miala ny Fotadrevo. Mandeha reo manapaka an'ity route nationale ity dia miakatsy manao mandeha agny amin'ny hara igny zany amin'ny plateau calcaire igny dia mitsofoka anaty réserve agny. Laharana fahatelo aorianan'ny trafika zava-mahadoely ny fitaovam-piadiana no misy ny trafikana sokatra. Ho an'ny eto Madagasikara dia mbola sarotra ny amingorana azy noho ny antony maro. Karazana réseau matanjaka be zany io anatiny ao zany fa io moa hatram'izao tegna ny tany filamina mbo tsy ahitahanao vaovao vao maiky moa tsika aty zany mba tsy fantatra azy fa io efa fatapatatra avao io zany fa tomody tsy fantatra zany. Tena ohatrany tsy priorité amin'ny fanjakana zany ny tena hamongotra an'io trafikana io sokatra io zany. Tsy haiko hoe noho tsy maneran'ny Madagasikara fa hoe aty atsimo avao no misy azy dia tsy hitan'ny fanjakana ny aty atsimo. Tsy olona ambany wa no hanao no zavatry hoe atya atahorana ange na hivarotra parakana izy madame matahotra indrindra ataosika hoe hivarotra tortue fa misy olona itokisany tsy maintsy hiaro azy. Na ny ao anivon'ny fitsarana na ireo mpitandro filaminana dia sahirana mitady ireo antsoina hoe cerveau amin'ity aferana sokatra ity. Le olona zay tratra zany matetika ny fialany dia hoe tsy fantatra ny olona naniraka anay. Io moa zany amin'le misy an'ity hoe tsy afaka manao torture ny gendarme na zany ny police zay mahatratra azy dia tsy afaka manery izahay. Dia rehefa tonga aty amin'ny anko zany izy rehefa miteny izy hoe tsy fantatra le olona tsy maintsy manaraka an'iny izahay. Miezaka ihany zany manao ny information rehetra investigation koa izay atao amin'ny fampanoavana kanefa matetika dia tratra amin'ny interception le olona intercepter le olona dia tsy miteny dia efa iny ngamba mety olana zany mahatonga leo mbola tsy tratra le réseau. Dia misy aloha misy tokana biby vonona eo dia samy mihinana ny rano iny dia zay tratra tsy fampitontonona fa dia samy mizaka ny azy eo dia le sasany tsy tratra zany manao moyen hanavotana an'io hoe tedy vao nahitako nahaizako an'izay kay reo zany mititiky fa zay anotaninao dia tsy miteny zaho raiky avao dia farany misy olo miteny am'izay mititika anareo misy olo procureur fa mititiky reo dia matahotsy zany hoe voiny fois hidevoile na hanona ny anarany sasany dia misy loza mahazo ny fianakaviany zany dia tsy miteny mihitsy zavatra mivoaka mihitsy hoe tsy afaka anao akory moa ifa vao enquêtenao izy dia fa obstiné hoe tsy hiteny mihitsy. Manampitrotraka ny tsy fahatrarana ireo cerveau trafika sy ny tsy mahafongotra azy ny tsy fampiarana tanteraka ny lalana velona. Amin'ireo tompon'andraikitra sasany dia maivana ny sazy omeny fitsarana amin'ireo mpanao trafikana sokatra. 6 mois 2 ans raha le ordonnance 5 à 10 ans raha le sitasy fa ny olana zany misy charge discutable koa le olona tratra zany dia milaza hoe izay mitondra fotsiny. Le olona mihinana zany mitaraina hoe noho ny anomanana tsy maintsy eo zany hoe appliquena an'le sanction zany lasa hoe mila jerena koa zay ka zay fa tsika tsy any amin'le répression loatra koa eo koa le répression fa jerena ihany koa le
proportionnalité an'ilay izy par rapport an'ilay acte natao. Ka izy 6 mois zay ve dia hanonona izy tsy afy be ny lesage. Zahay anefa zahay teo amin'ny direction régionale dia manao conclusion matetika tsy maintsy manao conclusion dia ampidirina eo io lalàna loi 25018 io 2 à 10 ans nefa ny emprisonnement dia ny angatahanahy zany tokony mampiharina io 2 à 10 ans io fa matetika dia miverina avao le olo fa lasa récidiviste zany le olo fa tsy a 2 ans ve dia aby matetika koa manko détournena le resaka hoe mbola tsy exporté io dia io loi de satria io loi 25018 io zany exportation no iharany dia détournena manko le resaka hoe mbola tsy exporté fa mbola ato nefa iny dia fa possible destiné à exporter indrindra izany sokaka juvénile zany tsy possible zany hoe hiodikodina ato Madagasikara fa any ivelany regny. Teo anelanelan'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 dia sokatra radiata 8,7 Pixis 10 enatokatra 10 kilao no tratra tao Androy. Tamin'ny taona 2024 kosa raha ny atotanisa avy amin'ny Dread Androy dia 2 no trangana trafika ka 7,700 no sokatra tratra tamin'izany. Teo anelanelan'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 dia 20 ny aferana sokatra niakatra fampanoavana ka olona 70 no nahiditra ponja. Ny 17 janoary 2024 dia sokatra radia 20 no trahatehaka tao Fianaratsoa. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny polisy pirenena sy ny Dread Matsiatra ambony izany. Raha ny fantatra dia fiara lehibe iray mpitondra entana avy any Ambovombe no nitondra ireto sokatra ireto. Efa natolotra ny Alliance pour la survie des tortues na ny TSA ireto sokatra ireto, izay andraikitra ny famerenana azy ireo any Atsimon'ny Nosy toeram-ponenany ireto sokatra ireto. Ireo tompon'andraikitra miady amin'ny trafikana sokatra amin'ireo faritra nanaovana izao fanadihadiana izao dia samy niaiky ny fisiany manam-pahefana mafy lamosina, miraitsy kombakomba sy miaro ireo mpanao ratsy. Misy amin'ireo braconnier no manana fitaovam-piadiana mahery vaika ary tsy menatra ny manao fampitahorana ireo officier de police judiciaire misambotra sy manao fanadihadiana. Fa miteny anao misy foana io intervention na olona homme politique io. Fa haina fotsiny dia hoe sokatra io tafita agnatin'ny liste rouge ny USN io ary tafita agnatin'ny criminel io. Na io ta agnatin'ny parc na io ta agnatin'ny alan'ny Koba io na io ta agnatin'ny inona dia heloiny lalàna foana na mivarotra na mihinana na maka ny zavatra io. Talohan'izay zao tsy miteny hoe tsy nanao reo fa manomboka tamiko misy napetrako zany hoe bon manomboka am'zao dia tsy ary tsy hanaiky intervention na avy amin'iza na avy amin'iza amin'io zavatra. Ho an'ny Dread Androy dia misy ny paikady ahafahana miady amin'ireo karazana intervention ireo. Natsangana ao amin'ny faritra Androy ny antsoina hoe réseau d'acteurs. Ny Bianco no tompon-kevitra tamin'ny fananganana ity tambazotra ity izay ifandrombonina ny solon-tenan'ny faritra, ny préfecture, ny Dread, ny fitsarana, ny gendarme sy ny polisy, ny TSA ary ny solon-tenan'ireo fiarahamonim-pirenena. Ity réseau d'acteurs ity dia tsara ny manazava azy fa hialantsika mety kolikoly ateraky ny trafic de tortue satria mety possible izy trafic de influence ny ao anatin'io ao. Misy pression maromaro ny ao anatin'io ao rehefa misy tranga indrindrandrindra manko miteny an'izany sokaka juvénile hanefa any à l'extérieur zany. Na i président tribunal na ny gendarmerie dia mety possible hisy olo hanao pression azy aby any dia samy mbiaraha mitambatsa dia samy mbiaraha maneno dia tsisy mahasahy mihitsy manao pression le izy amin'ny fotoana azy. Amin'izao fotoana dia tsy mampiasa ny lalam-pirenena intsony ireo mpanao trafika fa mampiasa ny ranomasina toy ny mitranga ao amin'ny tanànan'ny Lavanono, commune Tranvao, 5 kilometatra mianatsimo miala avy amin'ny renivohitry ny distriktan'ny Beloa, any amin'ny faritra Androy. Taloha ireo tena nagnaraka route nationale fa amin'izao ireo maro zany ty miamby ny sokaka eo ary maro ty miaro azy. Le ankehitriny izao ireo manao ka manafiky an-dranomasina toy. Mitondra vedety Boakane Toliara, Mazenga dia mandeha aty amin'ny faritra Androy toy ireo. Le misy koa zalahy efa mifampiteny amin'ny telefôny aminareo. Dia le zalahy ato antanety mitondra lakana manatitra azy any amin'ny vedety. Le ato moa zany tena côté tsy misy tanàgna, tena tsy misy tragno, partie passeport io.
Le ato koa raiky parti a Bongolava tena tsisy olo tsisy tanàna. Le ametrahan zareo olo afaka manao trafiky sokaka eo. Reo tsy tonga atoandro. Avy any ivelany reo mandalo atoandro. Fa raha ohatra ka hangalaka eto Lavanony reo de matory fa hanombosa. De harivariva midinany. De fa misy jiro famantarana ataondry zareo. Raha ohatra ka izy avy misy jiro mena maitso. Raha fa ohatra ka le jiro maitso zany ro ampiasandreo na fa avy an-dranomasina igny de fa izy mijano ampijobo talim-bato zay. De lasa ry zalahy baka toy hoe afa mijano roa. Fa raha le mbola mena iny mbola tsy mijano de mbola mandeha zay. Volana Jolay 2024 sokatra radie enina amby telopolo no trahateka tanatin'ity kabinina ny sambo izay antsoina hoe Simacom 2 ity tao Mahajanga. Tsirika tampoka nataony manapahefana eo anivon'ny serana tsambony Mahajanga taoriny vaovao-voarain'izy ireo no nahatratrarana ireto sokatra ireto. Saika aondrana ho an'ny Nosy Comore ireto sokatra ireto raha ny vaovao-voaray. Raha misy zavatra découvert à bord, pas forcément dans le taty amin'ny portail izy io. Mais possible botry tondrazy avy tany, na vedette tondrazy avy tany, on sait jamais. En fotoana zay misokatra ny port, zay le la douane responsable de la marchandise. Io agnatin'ny port io misy responsable, misy manutentionnaire, misy magasinier, misy sécurité zero fa ndray comme je vous ai parlé, peut pas tout voir. Avy hatrany moa dia nosamborina ny mpanamory ity sambo Simacom 2 ity miaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny telo rahalahy izay sambo teratany Comoriana avokoa. Ilay sambo kosa dia tsy navelan'ny agence portuaire maritime et fluviale na ny APMF nihetsika teo amin'ny serana tsambo araka ny baiko ny mentale régional ny APMF ao Mahajanga arainy mbahika Jackie Georges. Ny sokatra moa dia voafaritry ny code des douanes anatin'ireo sokajina ho marchandise à prohibition absolue raha ny tatitry ny VVF. Ny sokatra radié dia tafiditra anatin'ireo sokatra efa anaty lisitra mena ny Union internationale pour la conservation des natures na ny UICN ary voalaza fa tena tandondoza tanteraka na critiquement en danger. Tafiditra anatin'ny annexe 1 ny fifanarahana sy tesy ihany koa ny sokatra radié ary isan'ireo biby arovan'ny lalàna malagasy mafy. 1 tapitrisa ariary ny lamandy ary efa taona ka hatramin'ny 20 taona ponja no sazy miandry ny fitaterana, ny fitondrana, ny fihinanana ary ny trafikana sokatra eto amintsika. Tamin'ity raharaha sokatra radié tany Mahajanga ity anefa dia mifanohitra amin'ny voalazan'ny lalàna ny didim-pitsarana ny voaka ka navoatery ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fahatserana ny Mahajanga napiakatra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ambony. Boka ny décision tribunal dia misy point zany somary tsy dia tianay tagnatiny tao dia voteranao appel zany zay. Ny amande nangatanay taty amin'ny 2 fois de la valeur de la marchandise. Dia nivoaka avy tao zany une fois zany nivoaka avy tao une fois. Vu les cas d'espèce, tianay azonay le maximum satria tsinona enjana zany resaka tortue zany. Raha ny fantatra dia tsy afa-po tamin'ny didina avoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany ihany koa ny fampanoavana ka napiakatra ny raharaha. Voalaza fa nahazo fahafahana madiodio mantsy ny olona roa tamin'ireo voapanga, isan'izany ny kapitaine ary nahazo sazy miantana kosa ireo telo ambiny raha vaovao. Tsy napiakatra ny raharaha kosa ny Dred Boeny, tsy fantatra ny tena antony. Niezaka ny naka ny hevitry ny avy eo amin'ny Dred Boeny moa izahay, saingy nilaza ny tompon'andraikitra voalohany amin'ity fitaliavana ity fa tsy mahazo lalana ny resaka aminay mpanao gazety. Tsy fantatra araka izany ny tena ny hafarany ity raharaha sokatra radiata ao Boeny ity hatreto. Araka ny ankom-baovao ary no amafisy ny tranokala Daily Maverick dia toy izao manaraka izao no lalan'ireo sokatra ho ahondrana. Raha entina fiaramanidina izy ireo tonga ao Toliara dia mihazo ny lalam-pirenena fahafito hatreny amin'ny seranam-piaramanidina vato. Miala ao Ivato indray kosa ireo sokatra ireo dia mihazo ao Azia. Raha avy any Mahajanga indray dia mihazo avy hatrany any Mayotte sy Comoro ireo sokatra rehefa miala ao amin'ny seranam-piaramanidina ao Mahajanga sy ao Anosy Be. Raha mandeha botry na sambo indray ireo sokatra miala vao Toliara tonga dia mihazo ao Azia na Maputo. Na ihany koa miala ao Toliara mandeha botry makany Mahajanga. Eo Mahajanga indray dia entina sambo makany Comoro ary ihany no mihazo ao Azia. Na koa miala ao Mahajanga amin'ny sambo dia mihazo ny Comoro. Avy eo Comoro indray rehefa makany Tanzania ary avy eo Tanzania no ahondrana makany Azia. Azo sary an-tsaina ny fijaliana sy ny rarin-tsaina mahazo ireo sokatra ireo mandritra izany fanoranana azy izany. Raha ny fantatra mantsy dia atao anaty valizy izy ireo na atambatra ao anaty conteneur iray misy ireny vato sarobidy ireny ary miaritra ireo zotra ireo amam-bolana maro.
ny fisian'ny soratra laissez-passer amin'ny fiara, ny fisian'ireo cocarde amin'ny fiara na manam-pahefana, ny fiara plaque verte na plaque rouge ihany koa dia tombony lehibe ho an'ireo mpanao trafika satria tsy sakanana na tsy savain'ireo zandary sy polisy. Ny plaque rouge moa dia ireo mpiasam-panjakana no mampiasa azy, ary ny plaque verte kosa dia fiaran'ireo mpiasa ao amin'ireo masovo vahiny miasa sy monina eto Madagasikara. Misy plaque vert mitondra tortue. Ka ireny aloha tsy haiko zay lalàna misy any tsy de mahalany lalàna firy koa anatin'izay ao fa de hoe tsy azo sakanina reny rehefa plaque rouge de tsy azo sakanina zay. Raha vao misy ataontsika hoe institution ONG zany. Okay. Manao lavantin'ny fiarany izy. Plaque verte de maro olo miazakazaka mividy ny zavatra iny. Normalement efa après ny lavante iny tsy maintsy midéclarer anao le tomobile satria misy anatao transfert an'le possesseur an'izy. Okay. Fa de nainanjala avelany fotsiny le plaque verte. Okay. De ampiasain'le fiara. Ny antaniko misy mpitandro filaminana zany. Surtout les gendarmes sy police manao an'io police de la route io. Hoe aza mikosomaso nareo misakana zay tomobile mandalo. Asanareo io de sakano ampanajana araka izay nampianarina anareo, sakano ampanajana de tadiafo papieny de jereo zay entana hoentiny. Izay avao zany io satria matetiky vao misy tomobile luxe ohatran'izany de fa complexé l'élément de alefany mandeha hoe tomobile fumée de fa iny zany ohatran'ny hoe aso de olo mahitahita io tokony tezaina am'izay le olona zany de matetika agnatin'izay ao zany mahatonga an'le raha hoe tsy tratra sasany moa le kata aloha tagny manao cocarde ohatran'izany de le agent amin'ny police de la route regny mbakany hoe complexé zany hoe so de voa be dio ohatran'izany de alefany mandeha nefa kay agnatin'ny regny zany le trafic no tao na ohatran'izany reny tomobile na parlementaire ohatran'izany reny tsy tokony isan'iny cocarde zany raha tsy mitondra an'le olona tokony zay fa reny eo en permanence foana na mandehandeha na tsy le parlementaire azy reo anatin'io fa olo hafa mitondra an'iny hatram'izao ohatrany mahita hatramin'ny assistant iaby ohatrany mampiasa an'iny cocarde igny fa de kidy hoe manana cocarde ave permettre anazy tsy azo sakanana savy am'le manao azy. Ankoatra ny diditsy volana 9 tamin'ny 3 oktobra 700 sy ny lalana CITES 10 tsipika 8 tamin'ny 7 oktobra 10 izay manasa azy ny trafikana sokatra dia misy ihany koa ny dina izay natao hifampifehezan'ny fiarahamonina. Ao androy izao dia misy ny antsoina hoe titike mifehy isam-pokotany natao fisorohana ny varotra tsy ara-dalàna sy ny lilintany isam-paritra izay napetraka tamin'ny 12 misy dina iandroy fampifeheza ay na ohatsy raiky sokaky baventy tia lahy sokaky raiky de arahy amin'ny karapasy raiky roe hetsy na olo misakafo hara karapasy raiky roe hetsy amin'ny karokaro raiky raiky ama fa sy vata ebany karo raiky roe hetsy de eo amizay misy 5 karo raiky na magnondragna raiky itana ay nangala azy toy mihifikifiky vosy valoay vola valera na valo hetsy zay de misy ko batroke valera na fitoaly amizao valera na fitoaly sy ray hetsy le misy vary gony raiky hanipika bar le misy roale hanipitalily vaovao. Tsara ny mampafantatra fa i Madagasikara no isan'ireo firenena voalohany nanaiky ny ampiatra ny fifanarahana CITES tamin'ny taona 1700. Misy ireo foibe manokana mandray ireo sokatra avitra tena ampelantanany ireo mpanao trafika. Vola matapitrisany no natokana amin'ny fikarakarana ireo sokatra, manomboka ny andraisana azy amin'ireny foibe isan-karazany toy ny Tehisa na ny village de Tortue ireny, hatramin'ny hamerenana ireo sokatra ireo any amin'ny valan-javaboary misy azy. Rehefa misy ny famitsorana na ny relâchement ireo sokatra ireo dia mbola iantohany ireo ONG ny andamin'ny tehan'ireo tompona ndraiky mpanjakana toy ny lehiben'ny faritra, ireo talim maro isan-tsokajiny, ireo ben'ny tanàna, ireo zandary anaradia ary ny fiara mitondra ireo sokatra ireo. Ankoatra ny sakafo, ny omby sy ny osy atolotra ireo fokon'olona mandritra ny lanonana famitsorana ireo sokatra ireo. 7,3 ariary ka hatramin'ny 2 ariary eo isan'andro ny andaminite atokana ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ireo mpitandro filaminana ho amin'izany. Nototosaina ny volana Desambra 2024 lasa teo ohatra ny lanonana amerenana ireo sokatra radie salantsalany na ny subadulte miisa 10 izay naray maso tao amin'ny Tortoise Conservation Center
na ny TCC Alamahavelona tsy ombe. Teti-bola mafonja no noman'ny TCC Alamahavelona tamin'izany. Vola lany alohany a eo anelanelany 20 ka hatramin'ny 50 tapitrisa. Fa zay moa zany a ONG somary tsy matanjaka be. Miezaka foana zay manena amin'ny budget anay amin'izay tokony ho izy faran'izay tokony ho izy. Dia ny anay zao eo amin'ny 20 tapitrisa eo ny vola ampiasaina amin'io. Tsy ho vitan'ireo fikambanana fa tsy ny vahiny vola irery ny fiarovana ireo sokatra. Miantso ny fiara-mientana tsirairay indrindra ny fanjakana izy ireo. TSA zany ny anisan'ny voalohany a miaro misokatra eto Madagasikara. Raha ohatra ka tsy misy tsony ny bailleur ny TSA dia mazava ho azy mijanona ny aktivité ny TSA satria tsisy mpamatsy vola tsony. Ny fanjakana tsy manampy ny TSA fa ny bailleur ireo no manampy ny TSA dia mijanona ny aktivité ny TSA. Rehefa mijanona ny aktivité ny TSA maro ireo raha ohatra ka tsy mandray fepetra amin'ny fanjakana ireo malalaka ny trafika. Za nge gestionnaire du parc, za nge na mindrana fitantanana fotsiny zahay a hoe io tantananareo. Zay ihany nge ny anjaranay a. Fa tena tompony zavatrio dia ry zareo amin'ny ministère ny tena tompony io. Eto Madagasikara ny resaka politique ny tena valeur. OK, mais non pas le parc. Ndresako tamin'ny directeur ny MNP si responsable bebton ambarako andreo hoe ty raha tiany ho misy part de responsabilité nareo agnatiny ao hoe misy part de responsabilité nareo satria nareo ro miantoka an'io e. De nefa reo olo manao karazana campagne mihitsy moa zany io e anaovandreo an'io. Reo mandeha reo avy atika en groupe mihitsy misy 10 e ohatran'izay le olo manao azy mandeha agnatin'ny réserve agny. De presque pendant 2 semaines 3 semaines avao manao collecte mandrasa manangona manaka an'izay. Fa fomba hoana zany tsy afahanareo mahay an'io e. Voalohany io misy manao kitoza de misy misambotra velona de misy manao fumée vandreo de henane io e tsy maintsy manitra io zany de manao kory anatin'izay fotoana azoko lazaina hoe misy avao zay tsy azo anareo an'io. Fa tsy haiko hoe na zay moyen tsy de misy firantanana zay. Ça fait romteno hoe bon les zany misy garde forêt hoe misy gardien fa tsy ampy de tsy mahasahana an'le secteur zany. Namoaka fanambarana ny WWF ny 2 mars 2024 ho fanamariana ny journée mondiale de la vie sauvage. Ankalazaina isaky ny 3 martsa fa ho lany tamingana ny sokatra radié amin'ny taona 2024 raha mitohy ny trafika. Tomana nataony UICN izany. Fiaraha-mientana tsirairay no ahafahantsika miaro ireo sokatra izay isan'ny arena mampiavaka antsika eto Madagasikara. Tsy isy ny mivarotra sokatra lehibe raha tsy misy ny mpihinana azy. Voary kosa ireo zana-tsokatra raha voary maso ny sisin-ranomasina sy ny sisi-tany ary ny lanitra Madagasikara amin'ny ropanao trafika amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana manaraka amin'ny fenitra irezam-pirenena. Ny kolikoly sy ny fampiasana fahefana ary fiarovana ireo mpanao ratsy dia ho fongotra raha ampiarina ny lalàna velona. Fa ny tena zava-dehibe dia mifandraisana andraikitra ny fanjakana amin'ny fampitombonana ny teti-bola fiarovana ireo zavaboary tsy misy afa-tsy eto Madagasikara indrindra ireo sokatra. Raha ny hita moa tsy dia ireo vahiny no tena sarotiny amin'ny fiarovana ireo sokatra eto Madagasikara. Zary lasa tompotrano mihony ny vahoaka malagasy sy ny fanjakana.